De faly miarabantsika rehetra indray ry havana zay manaraka izao fandaharana mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy izao. Ary dia ny tompony hita ianao, ary ny fahalalana, ny fitombona amin'ny fahalalana ny Kristy dia ahatonga ny fiainanao hiatsara kokoa hatrany mba ahazahoanao mahatsapa isan'andro fa sambatra ny miara-mandeha amin'ny Kristy. Anio sika dia hijery lay anjelin'Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Exodosy 4:20 ny andininy 7:20. Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary lay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo alohan'ny tobon'ny Israely dia nifindraka anakeo aoriny, ary ny andraona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriny, ka tonga teo anelanelan'ny tobon'ny Egiptianina sy ny tobon'ny Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatona izy rotonta mandritra ny alina. Mbola hivavaka isika alohan'ny andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Asandratray ho anao raha Eonidera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao indray nahatraranay ty andro ity, ahazoanay miaraka miaino ny teninao. Fantatray fa fitiavana avy aminao mbola avelomanay tahak'izao, famindrampo avy aminao mbola nananay tombonandro, koa dia misaotra anao zahay. Raha iara-mandinika izao teninao zao indray zahay anio, mba hoentinay miaino indray amin'ny andronay ho avy, dia mangataka aminao aoka ny fananao masina nazavany sainay rehetra, na ny mpanomponao zay hanambara izany na izay rehetra miaino. Ary dia ho voninahitra sy ny anaranao mandrakariva Tompo, ny vokatra zany fahalalana sy fitomboana amin'ny fahalalana ny Kristy Jesosy izany. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, ry Kristy Tompo malalanay io. Amen. Efa nodiniantsika ny zanak'Israely navoaka n'Andriamanitra niala avy tany amin'ny tany Egipta. Tamin'ny hery mahagaga no nanafahan'Andriamanitra azy ireo. Ary nefa nodiniantsika tamin'ny lasa dia lay Kristy Jesosy, lay zanak'ondron'ny Paska. Lay zanak'ondron'ny Paska zay hery nentina niala tany Egipta ny nofony ary ny rany natao tamin'ny tolambaravalana. Satria ny nofony dia nohanina, fa ny rany natao tamin'ny tolambaravalana. Dia niala tao amin'ny tany Egipta reny ny zanak'Israely. Rehefa niala tao izy dia niazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena arak'izay nitarihan'Andriamanitra azy. Ny zavatra hita dia amin'ny andininy 120 amin'ny toko 7:20 dia izao ny voalaza, ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andraona raha antoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fanazavana ho azy. Handehanany andro amanalina, ny andraona tsy niala teo alohan'ny olona raha antoandro, na ny andro afo no ny alina. Ary izay vao nivakitsika teo indray, io hoe Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro afo sy andro raona io, dia ambarany andininy 7:20 amin'ny toko 4:20 hoe, ary lay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo alohan'ny tobon'ny Israely dia nifindra ka nakeo aorinany. Izany hoe ny andro afo sy ny andro raona dia tsy afakory fa fisehony lay anjeliny Jehova, sady ny tari-dalana no nomba ny zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egipta. Zavatra hita ary dia zao, ny zanak'Israely miala avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy mandeha arak'izay sitraky ny fony intsony. Rehefa niala tao amin'ny tany Egipta izy, tsy niheviny na ny fahalalan'ny toerana andehanana, na mety misy nahalala ihany azy reo olona reo. Ary misesy moa dia mahalala, fa tsy maintsy mandeha any amin'ny lalana ho any amin'ny tendrombohitra Oreba izy, satria tany no nsehon'Andriamanitra taminy hoe mandehany ianao eto mivoaka ny oloko ary hanompo ahy eto amin'ity tendrombohitra ity. Fantatry misesy zany lalan'izany, kanefa tsy nihevitry misesy, tsy ny lalana fantatry misesy ny lalana andehanany, fa ny zanak'Israely mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia misy mpitari-dalana azy, dia ny anjelin'i Jehova, ny andro afo sy ny andro raona.
tahaka zany ko isika raha miala eo ampelantanany fahefany farao isika eo ampelantanany zao tontolo zao eo ampelantanany heriny maizina na lana avy eo amin'ny maizina ho amin'ny mazava entina ho any amin'ny tany kanana entina ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra iaina ao miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ny andraona sy ny andry afo no hitaridalana antsika ary ny andry afo io ny andraona io de tsy afakory fa Jesosy Kristy tompo lay nilaza hoe izaho ny fahazavany zao tontolo zao izay manarakahy no tsy andeha amin'ny maizina fanana fahazavana iny eto ary havana de tsara ny manamarika fa raha ianao milaza ny tenanao hoe kristianina nefa tsy manaraka ny fahazavany Kristy de ho diso lalana ianao ny zanak'Israely de tsy nahazo ny saraka fa nanaraka ny andry afo sy andraona zavatra hita nefa de zao nanenjika azy ny miaramila ny farao tsy nanaiky ny miaramila ny farao rehefa lasa ny zanak'Israely nitariny ny andry afo sy andraona ny zanak'Israely tsy nanaiky fa inona ny nataony ny Egyptianina tsy nanaiky fa nenjehiny indray ireo zanak'Israely ireo nenjehiny indray ireo lasa mako le mpanompo azy de nenjehiny ary rehefa nenjehiny ireo zanak'Israely ireo neka tsy nanao ninina fa tsy nanaraka ny andry afo sy andraony zao nefa ny zavatra nitranga rehefa nanenjika azy ny Egyptianina ny andry afo sy andraona nitarika azy teo amin'ny ranomasina mena migaga ianao andry afo sy andraona avy amin'i Jehova ve de mitarika anao anoloana zavatsarotra tsy takatry ny sainao ny ahazaona mandamina an'izany eny toko de nentiny teo tokoa ireo natahotra ny zanak'Israely rehefa avy eo lozy ty tsy naleo ihany ve nijanona tany amin'ny tany Egypta ozy ny sasany dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova nitaraina tamin'i Jehova izy ary ny zava-mahafaly ry havana de zao rehefa nitaraina tamin'i Jehova izy dia izao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy aza matahotra ianareo fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataony ho anareo anio Jehova iady ho anareo ianareo kosa hangina ny teny hoe aza matahotra ry havana ao amin'ny soratra masinao indrindraindrindra ho an'ireo olona zay nanaraka ny tompo de miverina tsy latsaky ny mbalopolo aza matahotra nahoanany tsy atahotra ianao satria tsy ny sitraponao ny alanao tany Egypta fa ny fanekenao ny fitarian'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra ianao hanaraka an' Jesosy de satria ny haino ny antso ny tompo ianao hoe ndao alako eto Egypta ianareo koa mitaridalana anao izy ary raisiny ho andraikitra ny hampitanao raha mbola miaino ny feony ianao ary zany ny teny eto aza matahotra satria mbola eo ny andry afo mbola eo ny andraona ny zavatra hitatsika no sikafan'Andriamanitra na ranomasina mena tamin'ny alalan'ny teny Mosesy zay efa nidinitsika tany aloha lay tena dia ny tenin'Andriamanitra ny fatokina ny tenin'Andriamanitra nisokatra ny ranomasina mena ry havana ny zava-dehibe ary de zao moa manaraka ny andry afo sy ny andraona ve ianao moa manaraka an' Jesosy marina ve ianao misy manko ny olona sasany tsy ny andry afo sy andraona ny eny eo alohany fa izy no manao hoe ry andry afo sy andraona o andao anao iaraka amiko miara amiko ianao fa tsy hoe ry andry afo sy andraona o izaho hidi hanarady ianao misy olona milaza hoe andao Jesosy io iaraka aminao nefa zao ianao no ka orinako fa zay tiako atao ihany no atao de manaraha fotsiny ianao tsy zany iny ny fanarahana ny tompo hoe tsy zany fa ianao Jesosy ny mandehany eo alohako ianao no hitaridalana karaha toerana tsy azo tsy tianao ale de tsy hoany aho manontany anao ange ahy raha misy zavatra zay ataonao asa ataotsika hoe asa andeha hamonjy
de amonjy lanonana angamby ianao nandeha amonjy night club ianao nandeha amonjy salamzany azonao atao ve ny mivavaka hoe jesosy io ndeha ho any amin'ny night club atsika hitaridalana ho any ve jesosy handeha ho any ve ny any raona te anakareny ianao hitanao fa mitantana vola be ianao asa volam-panjakany zany asa volan'orinasa zany azonao atao ve ny mivavaka hoe jesosy io andeha anao meloava lalana fa anao détournement de 400 millions azonao atao ve ny manao zany ary raha manao zany ianao moa ny andry afo sy ny andry raona ve ny meloanao moa jesosy ve ny meloanao sa ianao no mitady hitarika an' jesosy am'zany tsy araka aminao am'zany anie jesosy tsy araka aminao am'zany izy de ho ianao hoe ko nahoana ary any manan-karena eny tsy fantatrao nga fa ny arena avy azo am' tsy fahamarinana tsy arena miaraka am' jesosy zany arena miaraka am' devoly zany ary tsy aso anao fa vo maika hitondranao any amin'ny helo ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ary zay miraikiraiky azony zany de tsy enjy zany voalazany soratra masina ka amin'ny fiainy tsipiripiainanao na ny toerana alehanao na ny asa ataonao na ny fomba fiasanao azonao atao ve ny milaza hoe jesosy mihitsy no mitarika ahy am'izao ohatra manana rendez-vous aman'olona ianao efa manambady manana rendez-vous aman'olona ianao hoe ho ary amin'ny hôtely tahaka an'izao tsika nyonary am'izao azonao atao ve ny mivavaka hoe jesosy eo andao mieloava lalana ho any ianao fa ndeha hijangajanga azonao atao ve ny anao zany sanatria lay jesosy milaza hoe aza mijangajanga ve hitarika anao hijangajanga fa satana no mitarika anao am'zany ary noho izany de tokony andinika isika ny amin'ny hoe iza no mitarika ahy ety am-pandehanana lay anjelin' jehova sa izao ihany fa raha mbola lay anjelin' jehova no mitarika any zanak'Israely zavatra nisy de izao nanenjika azy ny Egyptianina fa tsy nahatratra azy reo Egyptianina reo fa lay anjelin' jehova de nifindra taorinany rehefa manaraka an' jehova ianao manaraka lay anjelin' jehova ianao de miaro anao ny tompo amin'ny lafiny rehetra ka na dia natanjaka azy ny miaramila ny Egyptianina na dia nahery azy reo miaramila ny Egyptianina reo zanak'Israely anie tsy nanana hery andraisenan'ireo hoe tsy nanana mihitsy izy fa ny zava-nisy de izao araky ny hitantsika hoe lay anjelin' jehova andry afo sy andry raona nyverina tataorina niaro ny zanak'Israely izy ary zany ry havana ny fifaliana rehefa ianao no miaraka tokoa amin'ny tompo de voalazany hoe raha miaino tsara ny feon'ny Jehovandriamanitra ao ianao de ho fahavalonao aho ary ho rafiny rafinao tsy ianareo jehova hiado anareo ianareo kosa angina ny anjaranareo ny matoky ny mandresy ny mandeha ny mankatoa ary ny miaina araka ny tenin'Andriamanitra eto am'izao fiainana izao ry havana ianao raha ohatra ka hoe miaraka am' jesosy ny devoly fahavalonareo anie ka manenjika anao ny devoly fahavalonao aninona hamerina anao any aminy indray mampalahelo ry havana ny mahita ny olona tao hoe miverin-dalana nandre aho hoe nisy zaza anankiray nitantana ny tompo no tainy ny tompo kanjo no nefa lehibebe izy tonga tany amin'ny tany mandroso ny aina tany amin'ny tany mandroso de zao ny teniny hoe j'ai tout flanqué atray ny zavatra rehetra efa nataon'ny tompo ve de hoe j'ai tout flanqué nariko daholo zany rehetrarehetra zany de ho aiza nefa marina nefa zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra indray andro lasa daholo ny olona rehetra ka ianareo koa ve mba te hiala mba te hisaraka amiko koa ianareo tsy te hiara-dalana amiko intsony ianareo de ho petera tamin'izay hoe tompo hankany amin'iza moa izahay ianao ihany anie ny manana fiainana mandrak'izay ianao miala am' Jesosy io ianao tsy andrarahan' Jesosy io fa andeha am'say fantatrao ve iny lalana izoranao iny zao mivoalaza ny soratra masina hoe misy lalana iverin'ny olona ho mahitsika anjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana ny mefarany ny lalana tsy miaraka amin'ny andry afo sy andry raona ry havana de lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana na de lalana mety mahabe volana hoe tontany aza na de lalana mety mahampanakarenana hoe tontany aza asa
fa tamin'ilay filma atao hoe Titanika dia nisy zazavavy anankiray nanana vatosoa sarobidy kanjo noho nin'izay ilentika ny sambo. Hoentiny aiza ary le vatosoa sarobidy, hoentiny aiza, ataony aiza, dia nivahany ny tanany narinany anaty ranomasina izany. Inona ny soa azony olona na mahazo ao tontolo zao azy izy nefa ho very ny ainy, satria tsy nanaraka lay fahazavany zao tontolo zao izy. Noho izany ry havana, tsara indrindra ny hafantarantsika rehetra fa matoa mikorontana ny fiainana, matoa tsy milamina ny fiainana, dia satria tsy manaraka le fahazavany zao tontolo zao ny firenena, tsy manaraka lay andriafisiany rahona tiany tompo hitarika ny fiainantsika isika. Fa jereo nge ny fiainan'ny olona nanaraka lay mazavy teto am'izao tontolo zao. Alavosary an-tsaina nge izany lehilahy iray tokony ho tany amin'ny 300 taona lasa izay, Rainy Solambo no anarany. Sikidiny mba nivelomany ary nanjary-panan-karena tamin'izany tokoa izy, satria nataony devoly-nanan-karena tamin'ny sikidiny izy. Kanjo ndray andro narary izy, tsy nety nasitrana azy ny sikidiny, nakape-sikidy hafa izy anasitrana azy, ny alany ny arenany, ary tena nanjary saiky nahantra fadiranovana izy, ny aretina mbola eo ihany. Tonga teo aminy anefa lay anjelin' Jehova, tonga teo aminy Jesosy nanao hoe ario ny odinao, ario reo sikidinao reo, de ho sitraniko ianao. Nanomboka atseo vonina anarak'ilay mazava Rainy Solambo, ary ny tantarany ve iza indray eto Madagasikara fiangonan'izany tsy mahalala zany hoe Rainy Solambo tao Soatanana zany, nanaraka lay mazava izy, de nanjary fahazavana koa izy. Ary avy am'izany ny hevinina tao hoe mpianatry ny tompo tany Soatanana tany amin'ny taona 5,790. Nanaraka an' Jesosy izy, nanaraka lay mazava izy, dia nanjary fahazavana teto amin'ny firenena. Tsy hafa noho izany mamany ny lava ny ray aman-dreny ny Piskide na de mpanjaka aza ny nitokiny, tsy lay Andriamanitra velona fa ny sikidiny nitokiny, fa i mamany ny lava kosa natsony Jesosy izy hanaraka lay mazava, dia nanaraka lay mazava izy, iza intsony ny tsy mahalala ny anarany zany atao hoe mama ny lava volahavana Germaine zany. Naninona tokana ihany eneny na hafantaran'ny olona azy, nanaraka lay mazava izy. Izany tsy mahalala zany anarana hoe Rasalama Martiora zany, ny tsangam-batony trano vato fiangonana any Ambohipotsy. Izany tsy mahalala zany anarany zany, inona ny nampiavaka azy? Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjenaka ho tanako, nanaraka lay mazava izy. Ny tena fahasoavana ho an'ny firenena ary havana dia ny fanarahana lay mazava. Ary noho izany dia tokony ahatsiaro tena isika, na izy sika na izy, raha kristianina ianao dia manontany tena hoe moa tena manaraka lay mazava ve aho ka mazava ny fiainako? Ambara na amin'ny tamin'ny lalam-panorenana talona, ny lalam-panorenana no avaozina, dia mazava mihitsy hoe transparence, fandianana amin'ny mazava. Izany no atao hoe izany mba targetry zany. Nefa firekoriny tsy mandeha amin'ny mazava, matoa misy ny grand dossier tsy mandeha amin'ny mazava ane zany. Ary eto aho ry havana, dia raha mpitondra fanjakana ianao na manam-pahefana ianao no mandre izao tenin'Andriamanitra izao, dia dinio ny fiainanao hoe iza moa no mazava zay arahako, ny hevitry ve, ny politika ve, ny hevitry ny parti ve, sa ny hevitry ny tompo? Zao no ataon'ny olona manaraka ny mazava, fa nily ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary io tenin'Andriamanitra io, rehefa io no miaraka aminao, na manaraka ny olona na tsy manaraka ny olona mihainy ny tenin'Andriamanitra, dia Andriamanitra no miaro azy amin'ny lafiny rehetra, satria
ny zavatra zay ataony de ataony mifanaraka am'izay ibaikoan'Andriamanitra azy. Ny olona rehetra manko ry havana, ny fijeriny sy ny fomba fietsiny rehetra dia saiky mijery ny intérêt personnel daholo. Ary zany zavatra zany de tsy baiko ny tompo zany, satria ny baiko ny tompo aza mihevitra zay asony tenanao ihany fa ny namanao koa. Ko raha ohatra tsy mahasony namanao ny zavatra zay ataonao, fa mahasony tenanao fotsiny de tsarovy fa tsy miaraka aminao lay mazava. Satria Jesosy tompo lay mazava raha tonga teto am'izao tontolo zao izy, tsy ny tenany no jereny voalohany fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ny hafa aloha ny eritreretiny vao ny tenany. Izany no mandeha amin'ny mazava. Hanika no mahatonga ny korontana misy anie de zao hoe tsy manaraka ny tenin'ny tompony olona. Aiza ve ohatra de ho rariny ve zany araky ny re de hoe raha misy mahatonga ny korontana de satria tsy mandeha am'izay tokony andehanany daholo ny volam-panjakana na ny volan'orinasa. Fa lazay ny olona hono hoe any am-paosiny lehibe hono ny betsaka na de ny vola tokony anaovana nitsy sy roa aza. Raha mariny zany mangataka nareo zahay ry manam-pahefana mba dinio ny tenanareo, iza no mibaiko lay mazava ve, Jesosy tompo ve, sa ny intérêt personnel? Tsy mentsiny moa ianao raha ohatra ka tsy anaraka an' Jesosy, safidinao zany. Saingy zao malahelo ahy ilaza aminao fa natoinina kabary atao hoe tsy seroa, raha tsy Kristy no mitarika ny fiainanao kabary pokaty ihany nefa rany reny. Satria tsy mahay manao na inona ianao raha tsy miaraka amin'ny tompo. Ary aoko fantatrao fa ny herin'ny tenanao ve anio ihany ane de mety ho tonga ny aretina de raha pitsy de zay no izy. Fa famondrampon'ny tompo no mbola mahavelona antsika, ary zany no tokony andiniantsika ny fiainantsika. Na izy isika na iza, indrindra isika kristianina. Ny teny manokana amin'ny kristianina eto satria tsy ny tany Egypta akory no nitariny andry hafa sy andry raona. Ny tany Egypta mbola any ambany fahefany Farao izy. Fa ny olona mihevitra ny tena no isan'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny olona mihevitra ny tena ny ho tsy any Egypta intsony, efa niala teo ambany fahefany Farao satria efa tonga olon'Andriamanitra, efa lasa mpandray fanasan'ny tompo, miara-monina amin'ny Kristy. Isika indrindra no ilazandro zavatra ao satria matoa maizina ny tany dia maizina ny fahazavana. Maizina ny fahazavana, rehefa tsy mandefa jiro intsony ny jirama de misasakalina itsika. Matoa maizina ity tany ity, ry kristianina malala, de tompona ndraikitra isika zay milaza ny tenantsika ho kristianina, tompona ndraikitra isika manoloana ny raharam-pirenena. Rahampitondra ianao antanio ny tenanao hoe iza no mitarika ahy am'izao nametrahan'ny tompo aho eto amin'ny fitondrana izao. Iza no mitarika Jesosy ve? Raha entina isika, ahoana kosa ny tokony fietsika ao? Raha eo anatrehan'ny manam-pahefana, eo anatrehan'ny raharam-pirenena, ahoana ny hevitry ny tompony aminao? Samy anontany tena isika ny amin'izany. Fa rehefa isika menakaviny samy mahatsiaro tena mba ho tarihiny lay mazava de afaka miara-dalana ny antsika e. Olona marobe nie mihoatra noho ny mponina tanina rivo ray vohitra nie no ny tarihiny lay mazava e. Isika rehetra dia afaka ho tarihiny lay mazava. Ary noho izany ny riko indrindra ry havana de zao, ny tsirairay avy amintsika samy andiny tena, ka isanandro dia angataka amin'ny tompo hoe Jesosy eo, aoka ho ny teninao no faniliny tongotro sy fanazavana ny lalako. Fa izany no etaetan'ny foko manomboka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa raha izany no izy de azo antoka fa rehefa Jesosy no mitarika ty firenentsika ity de ho tanteraka eto ny teny manao hoe fiadanana hoe ty ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany, fiadanana ho an'ny Madagasikara satria manaraka lay mazava izy ary tarihiny fanan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho izany tokoa ny Madagasikara mba ho voninahitra lay Kristy Jesosy maty ho an'ny firenentsika nefa nitsangana tamin'ny maty mba ho fanamariana antsika. Ary tanteraka eto tokoa ny lay etaeta hatramin'ny ela hoe Kristy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy. Ivavaka isika. De raha laza voninahitra natolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao
ny famindramponao nazy honay nandinika ny teninao indray tam'ty fotoanay ty nanomezanao anay ny fahazavana dia anao Kristy tompo lay tokony hitaridalina anay ary ny teninao indrindra no tokony hitantana anay am'izay ataonay rehetra mba hahatonga ny fiainanay voninahitra